السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه السلام. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Natao ity video ity mandeha direkta amin'ny Sheikh mpampianatra Ustaz Itibar Mohamed. Yanao ry Sheikh Itibar Mohamed dia nametraka video iray ao anatin'ny tabazotra serasera, ao anatin'ny Facebook, ao anatin'ny social media, izay manakorotana, izay manimba ny fiarahamonina ny Islam, izay manimba ireo tanora izay ho avy n'ity finoana Islam ity. Yanao nilaza fa hoe ampy anay ny Qur'an, ampy anay ny lalàna izay ao anatin'ny Qur'an masina. Fa tsy mila ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam satria olombelona tahaka anay izy, nofa mandray izy, basharo izy, zay ny teninao agnatin'izany video izany. Izahay dia tsy mila ny hadith, ny tenin'ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam. Izahay dia tsy mila ny sunna na hoe fomba amampanao ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam, fa ampy anay ny Qur'ani masina. Ino tokoa raha la Sheikh Itibar Mohamed, yanao dia olona nianatra lavitra ny mikasika ny finoana Islam. Yanao dia manapirofo fa ampy ho anareo ny Qur'an masina fa tsy mila ny hadith, tsy mila ny sunna, tsy mila ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam zay operatena ny ireo mpino musulman rehetra ety ambony tany. Zany dia hevitra diso tanteraka izay tokony esorinao ao anatin'ny sainanao ny tsy fitiavana ny mpaminany masina izay nitondra ny finoana Islam ity, izay nitondra ny Qur'an masina izay opelatanatsika mpino musulman. Raha jerentsika ny toetra ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam, Allah mideraza ao anatin'ny Qur'an masina, innaka la ala khulqin azim. Tena marina ianao Muhammad, de tena manana fahendrena ambony indrindra. Allah midera ny mpaminany masina izay apelatanantsika, izay harahantsika. Nefa ianao milaza fa hoe tsy mila mpaminany Muhammad fa ampy anay ny Qur'an, tsy mila hadith teny mpaminany fa ampy anay ny Qur'an, tsy mila ny sunna ny fomba amampanao ny mpaminany fa ampy anay ny Qur'an. Riralahy, Allah mitena ao anatin'ny Qur'an masina izay niteneninao tao anatin'ilay videonao fa hoe ya ayyuhalladhina amanu, o ianareo zay mpino, atiu Allaha wa atiu Rasul, o ianareo zay mpino ankatoavy Allah. Ahoana fomba fankatoavana ny Allah? Manaraka ireo didy, ireo lalàna zay napetrakinao ao anatin'ny Qur'an zay nentin'ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam. Wa atiu Rasul, ary ankatoavy mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanao dia anisan'ny olona tsy mankatoa ny mpaminany masina izay opelantanan'ny mpino musulman, izay mpaminany masina izay arain'ny mpino musulman. Yanao milaza fa ny mpaminany Muhammad izay apelantananay dia tsy mitovy am'le Muhammad izay voaraikitra ao anatin'ny Qur'an masina izay arainareo sa tsy arainareo. Allah mitena agnatin'ny Qur'an masina fa hoe wa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu wa ma naha anhu fantahu. Na inona zavatra omeny mpaminany anareo dia raiso izany, ary na inona zavatra rarany tsy tokony atao dia ilanareo izany, aza ataonareo izany. Mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam dia exemple ho an'olombelona rehetra ety ambony tany izay nalefany Allah. Ary niteny izy agnatin'ny teniny anankiray na ao anatin'ny hadith milaza fa hoe innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tena marina zao dia nalefa mba hameny ireo toetra tsara. Ina le toetra tsara ny mpaminany masina? Sanatsina hoe hikma, fahendrena. Ina le fahendrena mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam? Ny hadith, ny teny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam dia tokony ankatoavitsika, satria anao mankatoa ny Allah, mankatoa ny Qur'an, dia tokony ankatoa ny mpaminany masina ny ireo teny mpaminany masina ny toina hoe hadith. Ka noho izany raha la Mohamed Itibar dia fanakorontana ato anatin'ny finoana Islam dia ajanona
ny fakana ireo tokisy andiny ireo verset ao agnaty Korany masina ampidinao hoentinao hanimbana ity masina finoana islam ity, hoentinao hanimbana hanaporofona fa hoe tsy ilaina mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ilay fondation ni Islam Muhammadian ilaza fa hoe la shakka anna Muhammadan khairu wara, tsy misy salasalana mpaminany Muhammad, izy dia olona tsara kokoa, izy ny olona tsara indrindra, izy ny reo zavaboary tsara indrindra, khairu khalqillah, izy no inona zavaboary zay nataony Allah. Ka donc ianao milaza fa hoe tsy ilaina mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam satria bashar, olombelona tahaka anao, olombelona tahaka atsika. Mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashar, olombelona. Mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nabi, dia mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia rasul irakny Allah. Le point tiako tenena amizay ry Sheikh Mohamed Ibtibar fa hoe tsy ilainao ny hadis, tsy ilainao ny olona nitorany hadis, ny tenany hadis mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsy ilainao ny sunna, ny action zay nataony, fa ampianao ny Korany masina. Ny Korany masina dia be debe ny teny miafina, teny sarotra zay fakafakana ao agnatin'ny io boky io, satria io boky io dia teny arabo tsy fantatsika, fa ilay irakn'Allah, ilay mpaminany Allah, ilay bashar le teneninao io nanazava ny Korany io zay tsy na hoe hadith, ohatra ny mikasika ny raha mikasika ny sola, ny fotoana telo fotsiny teneniny ny Korany ny mikasika ny sola, nefa tsika amizao mivavaka indimy isanandro, fajr, zohr, maghrib, isha, asr, fa maninona la miteny telo fotoana agnatin'ny boky masina Korany, fa maninona tsika mivavaka indimy isanandro. Donc mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam nanazava tamitsika ny fomba mampanao ny sunna mpaminany masina, nahafantaratsika ny mivavaka indimy isanandro fa telo no voaraikitra ao agnatin'ny Korany masina. Zany dadiavatsika ny hadith, zany dadiavatsika ny sunna, mba hafantaratsika bebe kokoa ny mikasika ny fanazavana ny Korany masina. Taka zany koa ny zakat. Allah mitena aqimu sola wa atu zaka, ataovy ny sola, alohaivy ny zakat. Raha misy olona manana ombo roapolo na manana vary gony roapolo, ahoana no fakana ny zakatiny olona izay manana zany zavatra izany? Tsy voaraikitra agnatin'ny Korany tsy fizarana ny fikontina ny zakat, fa mpaminany masina ny teniny, ny hadithi manazava amitsika ny fomba fizarana sy fikontina ny zakat, ny fomba mampanao ny sunna zay nataony nahafantaratsika ny fikontina ny zakat sy fanesorana ny zakat avy amin'olona zay manana zany zavatra izany. Rirala Mohamed Ibtibar dia ahimora hajanona ny fanakorotanana agnatin'ny finoana islam, satria be debe ireo olona manaraka anao amreo hevitra ara-dravitra, amin'ny hevitra diso zay hoentinao, zay hankalanao any mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza ny olona nitondra ny finoana islam? Mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza ny olona nitondra ny boky masina Korany, nampianatsika ny Korany masina? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanoe zany ny hadith dia teny mpaminany masina manazava ny Korany io, satria ny Korany araka teneniko tanany voalohany teny sarotra, be debe zavatra miafina, fa ny teny mpaminany masina manazava amitsika peny musulmane, mba hafantaratsika bebe kokoa ny lalàna zay ao agnatin'ny Korany masina, ny sunna, ny fomba, ny action zay nataony mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam, dia manazava ny lalàna zay arahinao agnatin'ny Korany masina io. Kanoe izany dia ny finoana islam dia midepande amin'ny mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ny finoana islam na io Korany ataona hoe ampy ay ny Korany, ampy anay ny Korany, tsy mila ny hadith, tsy mila ny sunna, tsy mila mpaminany Muhammad, dia tsekena zany rahala Mohamed Ibtibar. Dia miverena ianao fa mbola tsy tara,
anao mila manhubo fitiavana ny mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zay opelatanatsika mpino musulman, satria anao milaza hoe hafa mpaminany zay opelatana mpino musulman fa hafa le mpaminany Muhammad zay ao agnatin'ny Qur'an, fa le mpaminany Muhammad zay ao agnatin'ny Qur'an dia mpaminany zay opelatana mpino musulman rehetra. Azavanao le izy, aza avahanao le izy le mpaminany zay teneninao agnatin'ny Qur'an wa ma Muhammadun illa rasul Muhammadu rasulullah walladhina mashiddaun lal kufar wa ma bainahum. Le Muhammad teneninao ao agnatin'ny Qur'an masina io le Muhammad zay opelatana ny mpino musulman zay aray ny mpino musulman ny fampianarana zay nomeny. Donc diso ny filazana hoe tsy ilaina ny hadith, tsy ilaina ny sunna fa ampy ny Qur'ani masina. Averinako diso ny hevitra ny filazana fa hoe tsy ilaina ny hadith, tsy ilaina ny sunna fa ampy ny Qur'ani masina satria io lalàna avy amin'ny Allah. Diso ny filazana hoe tsy ilaina mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka miangavanao rahala Muhammad Ibtibar dia aza kortanina, aza mena afanana lalitra ireo mpino musulman namanao, aza penarina zavatra foska ireo mpino musulman namanao, aza ataony maniratsira ny finoana Islam, ny maniratsira any mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raha jerentsika ao agnatin'ny suratul Juma dia tena manazava tsara ny mikasika ny hadith, ny mikasika ny Qur'an sy mikasika ny sunna. Ny tena Allah agnatin'ny Qur'an masina hoe walladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Izy tokoa ilay nandefa ilay mpaminany tsy nianatra, hanao inona? Hitanisa azy ireo ny ayatullah, ny famantarana Allah, hitanisa azy ireo ireo miracle zay hoavy, hitanisa azy ireo ireo miracle efa lasa, hitanisa azy ireo ireo miracle zay ankehitriny. Iza mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zany ny tasika voalohany teneny Allah zay ho atao mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam, tanisa ireo fambara, ireo revelation zay hoavy sy ireo revelation efa lasa sy ireo revelation ankehitriny. Faharoa zakihim, ary hanadio azy ireo. Hanadio iza ireo olombelona rehetra ety ambony tany, satria mpaminany dia nalefa ho an'ny famindram-pony zao tontolo zao. Ary ny tasika fahatelo zay hataon'ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam dia yuallimuhum alkitaba, ampianatra azy ireo ny boky. Taka zay tereniko tany aloha hoe ny boky masina Qur'an dia teny sarotra indrindra, ary ny hevitra zay ao anatiny ao tsy raisina mot par mot tahaka le anaovanao azy io. Alainao ny toko sy andiny ato, alanao ny ayaty ato dia pedinao hoentinao ndresenao lahatra olo, hoentinao anaovanao débat amin'olona. Tsy oatra zany ny Qur'an masina. Mpaminany masina dia nampianatra ny Qur'an io amin'ny fanazavana tsara mba azahoan'ireo mpino musulman sy ireo sahabany. Donc mpaminany masina dia mampianatra ny Qur'an io. Qur'an dia teny satra, teny maro, teny miafina. Walimu ya'limu alkitaba wal hikma, ary hampianatra azy ireo inona? Yu'allimuhum alkitaba wal hikma, ny fahendrena. Zay le fahendrena le tianao zay Muhammad Ibtibar. Ny fahendrena zay hampianary mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam dia ny hikma na hoe ny hadith. Ny hadisi dia fahendrena zay nampianary mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam ho an'ny mpino musulman rehetra. Ny sunna dia anisan'ny fahendrena ny action zay natao mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam. Donc ny fitilazanao hoe ampianay ny Qur'an fa tsy mila ny sunna, Allah miteny hoe mpaminany nampianatra Qur'an sady ampianatra ny hadith. Ianao tsy tia hadith fa tia Qur'an, kofo fitsipana izany, ho lasa manao zavatra mifanohitra amin'ny tenin'ny Allah ianao, satria tsy mila ny Qur'an, azafady tsy mila ny hadith fa mila ny Qur'an, ampy ny Qur'an. Nefa Allah miteny mpaminany nampianatra ny Qur'an sady ampianatra ny hadith. Donc ianao mila manaraka ny Qur'an, lalàna zay ao agnatin'ny Qur'an. Fa ny teny mpaminany masina tsyna hoe hadith dia hanazavanao ny mikasika ny lalàna zay napetrakanao lao agnatin'ny Qur'an masina. Ary ny sunna dia maneho an'izany ny action, ny asa zay nataon'ny mpaminany masina dia mampianatra anao zay ny hitan'ireo sahaba zay nataon'ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam. Donc zokibe Sheikh Muhammad Ibtibar
ianao dia manampahaizana nianatra ny mikasika finoana islam, aza avila amin'ny lalana diso ireo mpino musulmany amin'ny alalan'ny fanimbanao ny tantaran'ny islamo sy tantaran'ny Muhammad mpaminany islam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Averinako ndray ry zokobe Muhammad Ibn Tibar satria ty video ty de natokako manokana ho anao amaleko le teny ireo darsa nataonao agnatin'ny tambazotra serasera fa tsy mila hadith, tsy mila ny mpaminany, tsy mila sunna fa ampianao ny Qur'an. Ampianao ny Qur'an fa tsy fantanao ny Qur'an satria mpaminany manazaba ny Qur'an mba hafantaranao ny Qur'an. Ny sunna mpaminany mazina sallallahu alaihi wasallam maneho anao ireo sy manazaba anao ireo zavatra teny miafina ao agnatin'ny Qur'an masina. Ka noho izany rahalahy dia manaja anao izahay dia aoka mba hajanonao ny fanakorotana ary fiantsoanao ireo mpampianatra anay rehetra, ny fiantsoanao ireo soyokinay rehetra, ny fiantsoanao andehanao débat aminao. Ny goal-ny islam dia hampianatra olombelona, hiantso ny olombelona ho amin'ny finoana islam fa tsy hanaparitaka olombelona, hanome fampianarana diso ho an'ny olombelona tahaka izay ataonao rahalahy Muhammad Ibn Tibar. Wa akhira dawan anilhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.